Raha tsy diso atao valo mars androany valo mai, amin'ny resaka aty aminay moa zany de tonga de tsorina fa tsy miasa izahay fa week-end lavabe dia miala tsiny raha tsy nisy raha on va dire que c'est toujours un plaisir de vous rencontrer ary tsy afenina fa mahafinaritra foana zany ary faly ny tenako isaky mihaona amintsika amin'ity fandaharana ity. Somary garagara feo satria rehefa naresy ny ekipan'ny tena moaly ny PSG dia za moa naporisika fotsiny hoe any Paris ny fotoana any Paris ny fotoana fa tsy afaka amin'izany ny tenako mazava ho azy noho ny antony maro samihafa. Voalohany amin'izany ny fahasalamana sy ny karazana ka de tsy fantatro na nisy fety tany na tsy nisy fa dans tous les cas ny feo garagara no trapako rehefa tonga amin'ny maraina satria de tena tsy afeniko fa efa tany amin'ny taona vao nanambady kelikely sivy amby valopolo sy sivinjato sy arivo tany no efa supporteran'ny PSG ary tamin'ny andron'ny Anelka sy Arsène Wenger de tena Arsenal pur et dur fa teo zany le izy fa nohony rehefa lasa moa zany Arsène Wenger de niova le fomba fitrantanany iza le entraîneur am'izao ao amin'ny hitanareo fa lasa tsy haiko intsony akory fa mahay le dialo aloha le entraîneur ny Arsenal am'izao fotoana izao zay joueur ancien joueur amin'ny PSG koa hitanareo moa sao adino zay dia ary anisan'nahy izy demi izy tamin'izany tao amin'ny PSG i Apatsebo amiko eo fa adinoko ny anarany dia nanomboka tamin'izany de efa supporteran'ireo zany hoe tiako zany ny Arsenal zany fa za ndray tsy tia ny Liverpool mihitsy satria Liverpool zany tamin'ny tena mbola kely mbola tena tia foot mihitsy de tena hoe mba hiainga zany le Saint-Étienne tamin'izany Arteta, merci Soloer, Arteta de faofazan'ny Liverpool tamin'ny andron'ny Kivin Keegan i Saint-Étienne ary tena nitomany mihitsy ny tenako tamin'izay resy Saint-Étienne imagineo hoe misy décalage adiny roa angambany izy zay na adiny telo entre la Réunion sy France tany la Réunion tenako mijery an'izay tamin'izany moa papa mbola velona tomany tamin'izay resy Saint-Étienne satria tena on attendait beaucoup du club zany tamin'izany Saint-Étienne no tena nalaza taty Frantsa sy ny karazany de tsy tiako Liverpool za ndray koa tsy tia Manchester City satria za zany tsy de Guardiola loatra ary tsy de mahay baolina Barça tena mahay tena ary tiako be ny politique de formation ny Barcelone satria jereo ny ekipa tanora indrindra zao en moyenne d'âge dia Barcelone am'izao fotoana izao raha tsy efa hoe ny supplanten'ny Paris angambany grâce à Luis Enrique fa nisy namako zay zany tsy hoe miresaka momba namana fa tsy fantany loatra le tena hoe ADN-ny PSG zany de nitondra jugement izy hoe PSG hozy izy raha vao ialany Mbappé sy Messi ary Neymar dia tsy anino tsy anino de hoy za hoe tena diso tanteraka hoaho zany zany hoe mila mahafantatra zany ny histoire sy ny ADN-ny PSG io hoe ahoana io PSG io PSG zany tsy vao tamin'ny andron'ny Messi na Neymar no nisy grande star du foot nilalao tao aminy ohatra hoe Ronaldinho, George Weah reny maro izy no tao fa ny nahatongavan'ny Luis Enrique zany tena nahafaly anahy mihitsy hoe
Ah, bien bon vent Mbappé, bon vent Neymar, zany tena zany publieko zany a. Satria hitako le centre ny politika ao anatin'ny centre de formation ny PSG am'izao fotoana zao, zay nandaniana tany amin'ny 350 millions d'euros, zany infrastructure zany ngambany raha ohatra hoe misy anakiroa tsara eto Europa de mba faharoa izy na fahatelo farafahakeliny. Fa tena tsara zany centre de formation zany a, misy hatrany amin'ny basket, misy hatrany amin'ny Inde surtout a, de raha tsy diso aho misy hatrany amin'ny judo, fa ny football vehivavy sy lehilahy de ny tanora rehetrarehetra. Ary nya Lucien Riquet de tena nametraka mihitsy hoe ny centre de formation no tena hiazaka zahantsika, anaovantsika formation ary avoatsika ny maka ny joueur a. Fa maninona mihitsy moa ny joueur frantsay ozy izy nga Lucien Riquet. Rehefa miala eto Frantsa de mba mirapiratra daholo fa rehefa eto Frantsa de ohatrany hoe vidiana ambany, sous-évalué. Avadikitsika le politika ozy izy a, tsika no milancer anjareo a, ary tena lancer-tsika tsara mihitsy a. On va former des champions et des vrais. De vrai mihitsy zany a no nieritreretina dia zay le promotion le centre de formation. Be dia be am'ireo joueur ao anatin'ny PSG am'izao fotoana zao na ao anatin'ny remplacement misy avy amin'ny centre de formation. Ary mbola misy 17 ans, misy 18 ans. Tsy hijerena zany ny ao ambadika ao aoriana ao sy ny karazany zay hiakatra koa. Ary faly milaza aminareo fa ao anatin'ny miakatra manaraka eo mety amin'ny herintaona raha tara indrindra misy gasy. Misy gasy ao ary malheureusement moa ny zavatra mitranga fa misy gasy ao bandy kely zay mahay ary tena mahay baolina le dala, ny anabaviny koa mahay a, de hirina mihitsy zany hoe tena mba tafakatra ao anatin'ny azo contrat professionnel io raha namana io satria tena hita hoe tena mahay baolina izy ary anaka faly ny tena moa zany faly mahita hoe mba tsy diso tamin'ny fijerena satria misy olona ohatran'ny manaraka tony fandarany tony zany miandry fotsiny hoe io fa diso ary fanaoko moa manao hoe rehefa diso aho a amy zavatra teneniko na ny prospective ataoko dia miala tsiny aho ary tsy mamelan-drano miala tsiny am'zany fa ny olona rehefa diso ianao indray lazainy fa déçu de manahirana be le mifampiresaka rehefa ohatran'izay. Ka zaho tsy miteny hoe andraisan'ny Inter de Milan i PSG fa bonus ny ambiny. Fa rehefa diniako le izy dia za kosa aloha mahita hoe prenable kokoa ho an'ny PSG le Inter de Milan no le Barcelone satria tsy afenina aloha fa le Barcelone hiendrana. Io zany no resaka entraîneur sinona sisy io satria za tena miteny anareo a naka ny Inter de Milan ary zavatra anankiray ihany nangalako azy de le resaka hoe Inzaghi. Zay ma ilaina hoe ilaina any mahafantatra an'le tantara am'le foot e. Inzaghi zany a de olona avant centre. Izy io tamin'ny finale ny coupe du monde izy zay raha tsy diso aho. Tsy nikitika baolina mihitsy izy nandritra ny 89 minutes. Nefa avant centre raha imaginenareo zany a. Indray mandeha fotsiny izy no mikitika baolina tonga de any naterato ny baolina. Matin'ny ngiahy Inzaghi ny baolina 89 minutes. Nandresy Italie. Inona ny taktika nampiasain'ny entraîneur tamin'izany? Ary io mampalaza ny italiana io de le hoe catenaccio. Io catenaccio io zany le hoe cadenassé. Idina mihitsy zany le tena hoe toerana ahafahan'le olona tokony mitifitra mankany amin'ny but sy hatongavana any amin'ny but nefa mbola tonga an'le Barcelone ihany le izy fa malheureusement mahafaty foana koa le Inter de Milan satria le frileuse be le défense-n'ny
Barisa tsy mahatraty an'le hazakazaka be ataon'reto le olon-dehibe reto. Eo ihany zany ny hita ihany zany le mahatanora ny tanora. Ka teo zany no tena nahafatesan'ny Inter de Milan ny Barcelone hoe le Catenaccio zay le hoe cadenassé tena nidiny mihitsy de manao contre-attaque izy par le biais-n'ny Thuram, le fils à Thuram. De reko moa mahay midribla be, enjana be, tsy sarotra be manakapoka an'le tsy ary izy mihazakazaka be. C'est un joueur complet zany e. De seul il peut éliminer 3 joueurs en même temps. De zay no nangalako any Inter de Milan. Par contre hitako hoe prenable kokoa le Inter de Milan ho an'ny PSG par rapport amin'ny Barcelone. Donc zany à mon avis zany raha ohatra ka mandeha ny analyse rehetrarehetra sy ny supposition rehetrarehetra mety mihafara amin'ny tir au but le izy. Fa raha ohatra mandresy PSG dia 2 buts d'écart. Zay zany le pronostikako hoe raha mandresy PSG zany amin'ny finale io de 2 buts d'écart. Mety hoe 0-0, mety hoe 3-1. Fa ny défense à PSG aloha zany a mila revoaevana kely a hoe ahoana ny fandehany sy ny karazany. Zay ny amin'iny. Hiresaka influenceur kely tsika satria am'izao fotoana zao de tena ary tsy am'izao fotoana zao ihany. Maro zany ny tsao, voizina, akavia, akavanana sy ny karazany. Ary ny tena problema de zao isika satria azo lazaina hoe influenceur koa raha zay milaza anazy. Ny influenceur manko zany de zao hoe mi-influencer amina décision, mi-influencer amina choix, amina option. Indrindrandrindra amina hoe miteny le influenceur hoe tandrea moa ny ohatran'izao, sonneur d'alerte koa zany. Hoe ohatran'izao koa, ohatran'izao, 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 ohatran'izao. Tandremo ny ohatran'izao. De ce qui fait zany a le opinion na ny vahoaka na ny administration matetika mise référer an'ireo le influenceur reo na le sonneur d'alerte reo dia maka référence, maka information ary ny tena loza mi-admettre an'le zavatra teneniny le tsy lanceur d'alerte, lanceur d'alerte azafady tompoko, lanceur d'alerte rety na iretsy influenceur iretsy. Au bout de quelques jours nefa au bout de quelques semaines tratra fa hitan'ny opinion fa tsy marina le zavatra véhiculena nandritry ny une semaine, 10 jours. De lasa le ensemble an'le lanceur d'alerte sy ny influenceur mihitsy ny discrédité zany hoe le za tsy miteny hoe asa satria zany neny efa presque asa à part entière mihitsy e. Tena le asa mihitsy no lasa simba ao anatin'le fivéhiculena an'le tsao. Ianao zany rehefa manao an'itony zavatra itony tokony manana minimum mihitsy hoe je dois récupérer. Za zao de misy hoe mandefa le olona fa tsy ataoko io. Satria be doute be ao anatin'le izy hoe analyseko le izy hoe de manao recoupement sy ny karazany. De rehefa hitako fa tsy concluant le izy, rehefa hitako le izy fa tsy mety na mi-arranger ny mety ho tanjona politika koa satria zay manko le tena problème ao anatin'le zavatra zany hoe misy j'ai comme impression que ny tena tanjona ao anatin'le fanaovana sy fikirakirana an'le vaovao de ny hanapotika olona. Raha vao izay zany ny ao anatin'ny sainao hoe potehako aminy fa tsy tiako alako bika, tsy tiako tarehy dia taddio fa mora voafitaka anao.
raha vao misy renseignement, niveau renseignement zany. Niveau renseignement izy rehefa tonga aminao ampitain'ny olona aloha. De raha ohatra anao zany maladroit micommettre erreur ao anatin'le processus na le procédure hoe tokony manao recoupement de ahoana ny fomba fanaovana recoupement, ahoana ny technique de recoupement, c'est pas à la portée de tout le monde bien sûr. Fa ino anao zany tonga de mihazakazaka hoe za hono. De publiena de anaovana émission mihitsy. De discrédité anao rehefa avy eo. De ny tena loza le ensemble an'le métier mihitsy on peut dire. Mipotika eo anatrehan'ny l'opinion lanceur d'alerte gasy zany, influenceur gasy zany tsy mahavoy. Tan'ny olona amen'ny olona bombona de ino fa mihazakazaka mieritreritra hoe tena mendy ty scoop azoko ty ao anatiny any. Ozy izy nga fidèle indray Razara Pera hoe ny tena olana ny urbaine rehefa manana smart téléphone ny ila de lasa journaliste daoly. Tena marina io tenin'ny fidèle io. Lasa journaliste daoly tsika menakavy na tsy manana licence ara. De tsy mba hoe farafaratsy ino izy teo tena mba mijery mamaky manuel hoe ahoana ny procédure rehefa hamoaka vaovao, inona aby ny étape tsy maintsy arahana mba hahatongavan'izy hoe mivoaka vaovao ary mivoaka dôry d'origine zany. Voaka amilay zany hoe voaka dôro mivoaka dôro ery amin'ny olona ery. Fa zany tsy midika hoe za mbola tsy voafitaka tamina renseignement. Rehefa hitako fa voafitaka de tonga de monsieur rattrapena hoe elana tsiny toko fa diso iny zavatra iny fa tsy marina. Misy namana zao niteny tamiko hoe ario ny anina fa tsy fa ahoana le tsy marina ve zany. Anontaniko ny anina nrekopeko ohatrany tsy ano le ry de ankany de nagno recoupement aho sao de mandindihan'ny olona zany. Eo misy miteny atokisana hoe any tokoa le ry. Ohatrohatran'izay de miala tsiny am'le namana tena any hono lesy le ry fa tena zafady amilala so tena zao. Tsy mamenatra amy miala tsiny rehefa zavatra diso no tenenina ary aza misalasala satria plus ny eloko ibaboana ny eloko ibaboana maninona mody rarina ozy ny malagasy zay le fiteny azy. Zay le izy ka tsika mikirakira ny tony vaovao tony zavatra mitrango tony zany a. Ianao re olona le hoe haine tena raha ianao zany quand vous êtes on peut ne pas accepter, ne pas admettre ce que les autres font comme politique, leur management, leur mode de gouvernance, mais de là quand même à haïr et détester profondément tsy mety satria rehefa tonga io ne tsy maintsy mefara mifampiresahana foana e. De fampimenatra eo ianao nanompo an'le olona anina sy karaha asina fanajana minimum an'izy iny. C'est vrai, ce sont peut-être certainement ce sont des criminels mais asio fanajana foana le izy amy zavatra atao fa tsy mamenatra zany. Raha izay faharoa alohan'ny hidirako am'le sujet manaraka hoe le limogé zany nga colonel Taina DPJ zay navoakatsika teto tamy lahady dia tamy lahady sy talaty izy iny. Andriamatoa andro rajeriny tena za miteny aminao fa tsy mihina hoe efa nazavaiko teto ary nantefa olona mihitsy aho vérifié officier supérieur io de mavérifié kely lesy hoe ary olona vao amy gendarmerie mihitsy no
Zay le mot de procédure de recoupement manko. Ao anatiny tena ao anatiny ao mihitsy no antanina hoe possible ve misy évadé io rehefa voantsoaka tafiditra ao. C'est pratiquement dans le domaine de l'impossible. Averiko, impossible. Sady zay hoe suspect majeur, principal, suspect principal amina affaire anankiray, c'est vrai officier supérieur anao misy zavatra ino dizy teo fanajana tsy maintsy apetraka aminao. Impossible no ahafahana misy évadé ao anatin'izany toerana zany. Fa saingy zao ny teny teto hoe ça a été une évasion organisée. À moitié na demi-mot dia colonel Patrick no niteny hoe zalahy zandarma eny namoaka tato namoaka natao e. Fa ahoana ny fomba nilazany azy sady mipointenao ohatran'izao ny doigt, il a pointé du doigt any Andriamatoa Ravatomanga hoe ny tsy fantatra elahy de zao za tafiditra tao dia zandarma maromaro miaraka amiko ary nampitandrina tandremo fa makany antsefa io. Raha ny tokony toy an'izay de hoe nalahelo ahy reo zandarme reo de navoakany ahy. Or tsy indray mandeha reo zandarme reo malahelo olona voasambotra ao noho ny injustice ny ao Tobo Atsimondrava zany. Tsy voaino indray mandeha. Mba olona manana fo daholo reo zandarme reo tsy miaro ny zandarma. Fa de là quand même adira hoe maro zandarme miaraka amiko de andeha hamono carrière vu combien ils sont intéressés, combien ils sont carriéristes nos militaires et nos gendarmes. Tsy hamono carrière mihitsy izy amoaka anao ao. Andeha iautoriser anao s'évader. Y compris surtout le jeune, le colonel Tahina. Tsy andeha hamono carrière mihitsy Tahina alohan'ny de hoe azo général izy. Ka hoe iny izy zany il prend l'initiative de son propre chef. Il organise l'évasion du colonel Patrick. Je le vois mal, à moins que c'est vraiment pour taper ohatranahy fotsiny izy fa tsisy sainy. Je ne le pense pas. Sady surtout olona mieritreritra ny intérêt-n'izany foana isan'andro. Il va jamais se le permettre et de décider de son propre chef andreo le sy avoaka ela fa tena elany ohatrana tsy vita amin'ny akamy iny. Parce que là il s'agit de l'ami du président, le vice-président par vice-président occulte. C'est lui qui dicte tout. Donc automatiquement matahotra itahina raha ohatra hoe iny izy i colonel moa zany fa zao fantoko andeha hamoaka ny Patrick fotsiny am'izao, colonel Patrick fotsiny am'izao de bout en blanc de son propre chef. Fa tsy maintsy nisy olona ambony tao. Et ça ne souffre d'aucun doute. Minimum chef d'institution. Minimum chef d'institution moi. Suivez mon regard. Zao zavatra teneniko anareo. Voalohany indrindra aloha
Ataontsika par élimination. Neperienne taminanao matematika zany. Ho an'izay matsiaro nafinaritra anay tamin'izany. Ataontsika par élimination. Ny premier ministre ve no mibaiko any colonel tahina hoe avoa io olona io mody hoe avotsory de déclaretsika chevalier. Non, c'est impossible. C'est impossible vu l'entente et l'amitié depuis au moins les années 90 entre Tsai et Mamra Vatmang. N'oubliez pas que c'est Mamra Vatmang qui a été visé et donc victime. Azadine Zay. Donc, Zan, Premier ministre Tsai, tsy andehanao zavatra mihitsy froissé amin'ny Mamra Vatmang. Zany potika koa izy. Ialako palavitra ozy izy. Tanareo tsara nataony. Izy ndray manontany hoe misy vaovao ve? Misy vaovao ve? Ozy izy. Ona de mpanao gazety manontany azy inona vaovao misy le premier ministre. Izy efa mahay politika le premier ministre. Ialako paty ozy izy. Ary tena nialam-pa bonne du forme. Efa namadobina aminareo ozy na tsipitsipi ohatrany hoe manipy grand fotsiny. Hoainina teo mpanao gazety andeha hanoratra tsisy zavatra soratana. Inona zavatra soratana amin'ireny cause PM reny. Elam-pala izy donc impossible any hoe PM no mibaiko amin'ny tahiny. Colonel. Il reste 3 personnes. Impossible hoe hitokely. Tokely, ezany izy kely. Ny andro vao mahita Mamra Vatmanga de mangovotra na amin'ny resaka azy. Fantako zany. Mangovotra na amin'ny resaka azy. Voatsy Mamra Vatmanga makaresanao ty amin'ny brog, le tonga d'ohatra petit chat, petit toutou, on va dire. Impossible zany tokely. Impossible le premier ministre. Il reste 2 personnes. Le président de la République et le président du Sénat. Le plus probable, c'est le président du Sénat. Vu ses affinités avec Taïn, colonel. On le sait. Moi, je le sais. Le public le sait. L'opinion le sait. Tout le monde le sait. Fort probable, ça est le conditionnel de rigueur, que l'ordre venait du président du Sénat. Satria ny zavatra marina sy zavatra hita dia tsy menatra akory ny président Sénat. Si on parle de solidarité républicaine, tsy menatra akory ny président Sénat fistizay. Nitifitra PM, c'est-à-dire un exécutif zany, représenté par le PM et le président de la République hoe menimena syndicaliste ny amizao. Ino nanaovako article iny hoe Orlery efa nga manomboka mamay be ny genina de miala-pala. Manomboka mamay be ny genina, manomboka mamay be ny situation de manomboka miala-pala bomba. Sady en même temps zany i capsule zany mieritreritra hoe ity ne raha voalatsaka eto reto hoe izy mitsamo reto de zany eto hoe. Zay zany le rêve. De tonga de menimena be ny ao anaty kabary fanokafana mihitsy io. Tsy hitako ny idiran'ny parasy ao anatin'ny pétrole. De io de nampidiriny io. Teteny zany hoe za eo amizay zany miseho hoe za miaro ny vahoaka. Je suis du côté de vahoaka, des vahoaka. De hoainina zany ny premier ministre hoe ialahy tsy mahavita ny asan'lahy. Hoainina koa ny président zany. De ny olona zany mety hoe ho an'ny olona vendramendra ny tratran'ireny ohatrany mba manomboka mitodika aty amintsika capsule hein. C'est faux, complètement faux. Et c'est une maladresse fondamentale. Et cela pourrait être
Ino izy teo la cause d'un limogeage dans le meilleur délai angambany na hoe prompt. Zany amy placen'ny filoham-pirenena maheno an'ireny cause ireny hoe didiky ao anatin'izao situation mafana zao ve de zany cause-ny lery lasa izy milahatra ary amy syndicaliste ary zay de efa nataoko mihitsy ny éviteko zay mba tsy laharan'ireo ohatran'le rindreny mampirisika ny olona hidina an-dalambe eo ny angian'le hoe fort probable avy amin'ngia kapsile izy satria azadiny fa quelques jours avant an'le nametrahana an'le cocktail teo ambavadin'ny ngiara vatomanga sy mipaka dia tao amin'ngia kapsily en audience officielle avec des personnalités dont on a du mal à imaginer, du moins à définir qui était-il exactement. Raha hiteny aho hoe ohatrany tsy lavitra ny eritreretiko reny oloneny de tsy lavitra tokoa raha te hafantatra nareo de atsoy ary ry présidence fafaliako hoe zao reny oloneny nareo manko vendrambendra nareo ambakain'ny olona mikajy fotsiny nareo eno kely ny kabarin'le ry tany amin'ny ambasadiny Russie enoy de hoy ianao amizay andriamatonga andry Rajoelina ary ohatrany marina ny teny Fleury ity mbola averiko aminao andriamatonga andry Rajoelina fa ireo olona ireo ianao no maha olona an'ireo ianao no maha olona an'ireo vous n'êtes point redevable à qui que ce soit. Vous avez construit, vous avez bâti par vos propres moyens vos victoires successives. La seule personne ou le seul pays auquel nous vous êtes redevables, c'est la France. Il cosa non c'è, noi la farai intendono hoe kapsile ihany non 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 Michel izy efa manomboka iny koa fa mametraka division partout misy olona invitena mandeha manao fetsiketsehana ary misy olona tsy invitena samy vice président ny assemblée nationale ao reny tokony eritreretinao daholo reny monsieur le président taizy Michel tao anatin'ny tolona taizy kapsile tao anatin'ny tolona tamy 2009 fa maninona ny olona miataka aminao de zao ianao tafiditra ao anatin'ny ingratitude tanteraka inona tsy nataony tahina taminao tam'ireny hetsika fotsy reny ny hetsika tsy miaro ny tahina zafady tsy tokony tahina mihitsy zay nandray baiko no nitsofinao satria ve hoe kely de tsy mba mamindro fa misy olona misy olon-dehibe zay filazan'ny miaramila azy olon-dehibe ary raha nytanina izy tsy hipotsaka amin'io mihitsy hoe ihany nanome baiko fa de bon efiny eo io satria tsy hamadika ny olona io mihitsy izy fa ianao misaina sy mandinika ao anatin'ny investigation no mieritreritra hoe de tena vitany tahina ve zany non tsy vitany tahina zany cela ne ressort pas et nullement na amin'iny izy teo amin'ny niveau ny tahina en matière de décision non très urgent très rapidement prenez la décision allez fasse une motion de tsaiko motion inona ny ao amin'ny Sénat petsaka ny azo asolo ho président Sénat amin'ny olonao petsaka ianao andeha hanala premier ministre Michel ve de avita hiaro anao rehefa raikitra ny oaoa
Zany ny olona prétendre an'ireo premier ministre. De zany ministre ny finance efa tsy mahavotaky n'iny. Tafiditra amin'ny engrenage any ianao André Matoforo e. Fahatelo mba ahafahana milaza hoe ikapsily ny ao ambadiky zavatra io rehefa nirekopena ny renseignement rehetrarehetra sy ny information rehetrarehetra dia kapsily aloha tsy mahazo azy ny APM. Tamin'izany andro ny teneny aza maina aloha asiko kafe kely fa enjany ty. Parle bien na olona tsy direct fa indirectement. Non direct raha fa tsy maninona lazaiko eo. Aleo lazaina amin'ny marina tsy mety zany mandengalenga zany. Teneniko directement ngia hery marina raha zafy mahefa. Rangahy ty io a mitandrema ianao amin'ny bomba io. Totrany tao manaraka anao foana izy isaky misetsika eny avara-drano. Tsy maninona ozy izy fa mihavana tsara zay fa tsy izy ary ozy izy efa nanao déclaration tamiko hoe zany ndray aloha de tsy hakany toeranao mihitsy monsieur le président fa ny olona zay mitantara an'izany mandainga. Veo a verenako fanondroany ndray monsieur le président tena sahako ao milaza aminao fa ianao vao manao erreur kely iny mandeo tonga de kapsily ny tonga ao. Za matahotra an'izany zany re sy io izy io tsy fombanay mamoaka ny hoe échange na correspondance ary averiko am'le tovolahy mamelimely ana amin'ny an'io tsy azonay atao zany raha tsy nareo mihitsy miteny hoe avay rangahy. Dika zany tsy manana valy tsidina amin'ny niveau anao koa. Fa raha ohatra hoe avoaka ny correspondance resaka momba ny bomba fampiresahanay ikapsily zany de eo nareo vahita hoe aika tena fitahan'ny kapsily daholo reto. Mangataka ny kapsily zany mba hiteny hoe avay lesy fleuré. Za tsy manana droit mamoaka an'izany satria ny aty misy lalàna ny aty amin'ny tony tany tony. Tsy proof zany fa troisième point tsy mankahazo azo loatra ny PM ary indrindra tsy mankahazo azo loatra ny azadinonareo le fitakiana vola nataon'ny groupe sodiata tamin'ny Sénat. Fa naninona tamin'ny andron'ny Gahery manana razafy mahefa tsisy fitakiana publika ohatran'izany. Fa rehefa tonga kapsily tonga de fitakiana publika satria tsy niconsidéren'le ry mihitsy ny règlement sy ny paiement en sodiata. Cela veut dire qu'il y a ne serait-ce qu'un tout petit froid entre les deux personnalités. Tsy possible raha tsy misy chef d'institution mi-intervenir au niveau an'ny chancellerie hoe avelo le bandio ande tena mba miangavy zay fa manana problème misy problème ohatran'izao. Connaissant l'image de Mame Ravatomanga et ce que pensent aussi les organismes internationaux de lui,
dia mifasilikana tanteraka raha marina ao a ny fomba ny voan'ga Patrika colonel tao Madagasikara. Seul un de chef d'institution pourrait intervenir à ce niveau-là pour influencer la décision ana chancellerie anankiray. Eo zany mipetraka amin'ny fanontaniana ary ho an'Andriamatora Vatomanga ny manadiady am'izao. La première qui a été citée à maintes reprises teo, aurait-elle agi seule ou suivant les instructions du numéro 1 malgache? Satria rehefa niraisina koa le zavatra miseho de s'interposer le tafiditra tao anaty piège, ny s'interposer le numéro 1 malgache satria mety nirefuser le président Sénat hoe efa tsy anjarako tsony kosa monsieur le président fa ianao ne no anne. Avoay ny vadin'olona eriko vadiny ve de izy no anina de avy eo mody micorrigena hoe zao ao le colonel sy karazany le colonel efa milamina tsara momba azy any amin'ny toerana misy azy any. Cinéma ou simulacre ho fandatsana olona Andriamatoa filoha raha tsy diso any hoe tsy voandrano misy olona hoe tsy hita le vadiny de samboronareo le vadiny, tsy voandrano misy hoe efa migiadro ao le vadiny de mbola samboronareo koa vadiny. Tsy voandrano zany misy mpivady andefy mandrany miara-migiadro tamorana antsefa tsy voandroany zany par l'injustice no teneniko io, par l'abus de pouvoir. Eo zany mampatonga le fanontaniana hoe fa maninona ny angarany ohatran'izany le vadin'le colonel mihoatra amina vadin'olon-kafa. Ary rehefa tsy malala zany Andriamatoa filoha de tokony ministre Benjamin no mitondra any amin'ny filoham-pirenena de reto président misy dossier misy abus de statut de iza zany iza ny ezahana désavouena ao anatin'le situation. Fantatra tsara fa ny PAC sy Mamira Vatomanga ny victime de dika zany PAC sy Mamira Vatomanga zany ny initiateur amin'ny enquête sy ny investigation mi-impulser an'le zany par la voie ny gendarmerie tao a fiadanana de navita enquête ry rahalahy de voasambotra rehetra tsy napozona mihitsy atao mpanaovana an'le émission hoe nga colonel Patrika dia maladroit tamin'ny exécutena anazy fa nga Patrika de nieritreritra hoe za olona misy miaro ary enjana amin'ny mpiaro ahy dika zany tsy rarahako ze caméra lahy. De le izy zany malasa saina zay ny teneniko hoe Andriamatoa filoha compagnie vahoaka tsy nivoan'ny tahina ny tompon'ireny décision reny. Dika zany zavatra mitranga zany de zao voaraoko tahina iny colonel tahina fa miteny anao azy andralahy vous êtes en danger. Petra tsara vous êtes en danger. Tandremo ny olona ionana, tandremo ny olona resahana fa enao raha misy olona mahafantatra ny fomba fiasan'ireo olona voalohany de enao ny faharoa satria maro ny zavatra fantatrao, maro. Petra tsara
Efa miteny zay. Bon, entre ny ngiasy teny sy ny filoham-pirenena, un jour ça par jour ça c'est pour jouer. Entre les mots fotsiny io zany hoe na avec les mots. E tena nanompo ve le ry sa tena nitrahira sa ino? Zao zany azo teneniko anareo an, ary mba ampitaiko ho an'ny rehetrarehetra izy ity. Indrindra tsika influenceur sy lanceur d'alerte ihany koa. Tsika manao an'itony zavatra itony dia tsy mifatafata mihitsy mamely olona ary mipetaka olona. Za moa tia mba ny angavy hoe aleo misy fanajana foana. Fa ny zavatra hitako an, rehefa donin'ny olona tsika tsy mataty. Ao zao inona ny surnom keto? Voatavo, luxe, matavy be, inona sy ny tariny. Rehefa manao olona ianao dia tsy maintsy mataty. Ihany koa. Satria za taloha, tamin'izaho mbola bôgabôgana zany, tsy tratran'ity ino ty izy teo, ny ahy moa zany tsy aretina fa ETA. Ty ETA mahazo aho ty, de tena tsy mifatafata mihitsy aho mamely am'resaka hoe fizika hoe jereo tena efa mirodana. De zao aho zany zao mirodana, de miteny any ny olona de tsy maintsy mataty aho. Ko jereo ty izy ko, tena efa mirodana taloha tsisy am'reny, taloha bôgabôgany tsara. Fa zao toronao am'zao zay, toronao am'zay zao, hoe io anao fa mirodana ny kalandra sy ny tariny. De andeha imenimenina avy eo anao aza manao attaque physique sy ny tariny, nefa anao vao malomalo, inona anao? Dika za mila mataty zany e, mila mataty dona. Rehefa miditra am'tony zavatra itony, indrindra fa nanao ianao. Zay zany mba zaraiko, ampitaiko. Fa indrindra zany ampitaiko amin'ny andriamatoa filoha koa ty. Ka zany rehefa nenanao am'le hoe entina misaina fa tsy miozatra. Za moa mahafantatra anao e, fantatrao tsara zany. De fa manomboka tsapako hoe tena tezitra be zao ndray ary marary be ny fony zandry. Ino ary mankarary ny fony zandry eo? De araky le teneniko teo foana hoe les situations. La situation actuelle est tellement ambiguë. Tsy fantatra intsony hoe iza manao an'izao na iza ny tompon'izao, n'iza mifandeha nikajy mandeha koa ny ataoko sehatry ananiny. Fanina ihany. Ary hita zany le degré de nervosité am'le filoham-pirenena. Nefa izy mandona. Hitako tamin'le face à face nisy ngiasy teny zany tamin'ny présidentielle iny. Teo za ho safotra ty zandriko ty. Hitanao zany izy tsy mataty dona mihitsy e. Hatramina de lasa izy mamorona hoe efa ao. Efa ao izy le pipeline sy ny tariny. De tsy misy azany ao président. Ataotsika sy anao hoano izy rapitry entiko amin'ny hélicoptère-ko anao. De mbola iny izy misenfonce. Raha any an-dafy reny tonga de mena 20,000 mpifidy. Fa ny amitsika moa nianatra mibetsaka de mitombo 20,000 mpifidy. Ary mora averiko fa tsy lany zany Andry Rajoelina tamin'ny fifidianana. De mahita an'ireny anao saina fa tsy miozatra. Marina aloha fa tsy niteny olona kosa izy. Tsy niteny izy hoe iza na izao. Fa rehefa atao le rapprochement, mety hoe mifanitsy zavatra nga nefa tsy mino aho. Atao le rapprochement de ngiasy teny ny cible ny voan'le izy tao hoe entina misaina fa tsy miozatra.
gaga ihany anao tena zany zany langaziny teo. Zany ve ny langaziny rajelo. Tsy miandry akory herinandro fa tonga de tako ny toyiny. Za aloha tsy pelaka ozy izy mbiazy ity. Marina kosa aloha fa tsy ny tena anaran'olona izy. Fa maninona ny tonga de misy. Sy teny tsy niteny hoe tsy mety amiko zany atao hoe ozatra sy sainy zany a. Tsy namana zany izy azoka de niteneniny hoe namaly izy kaiky azafady tompoko. Hoe inona marina moa zany le tena saina ieritreretin'le président. Za mahita hoe diso iny frappe iny zany. Misy mampianatra frappe zany président fa tena tsy mahay ninino e. Tena miala za zany tena miteny tena hoe le service de communication le filoham-pirenena tena tsy ao. Miala tsiny amy teny anao. Tsy indray mandeha le filoham-pirenena miteny zavatra diso ary manao kajy diso. Aloha zany anankiray zay. Mazava gasy teny. De tokony ho vita l'izy tokony tsy à la limite la présidence devait dédramatiser parce que mafy be le hoe za aloha tsy pelaky. Fa tsy niteny hoe président nasiko an'io. Na hoe ihany ataoko sarotra aminao ny hitory azy. Ary pelaky io zany misy dikany hafa koa ny tiliara. Donc manahirana be zany hoe le tenin'ny tiliara ve le izy sa le teny merina. Le olona miteny avy any tiliara. Baka tiliara. De avy ramatoa kely Mercedes. Tena zao e. Tokony mba manontany tena zany ny tena raha Mercedes hoe iza moa io. Le fait hoe nesin'ny Ratsirahonina ve ianao de afaka miseho mitsangana amin'ny sehatry ny politika. Tena mino ve ianao fa afaka manome lesona ianao raha ohatra hoe nisy statut anao. Na le hoe parcours-nao, parcours politique anao, na le parcours professionnel anao. Tena mino ve ianao? De ianao ve no tokony miteny sa sao de mba tokony secrétaire général na ny dirikaby na ny directeur tsy fantatro hoe iza no ao zany misy olona miarikaroka fotsiny tsy mikozy mihitsy ao ambadika ao tsy mikozy. Nefa raha tsy diso misy secrétaire général anakiroa. Andreo misitrika ihany ohatran'ny atao bomby io fa manomboka mivadiky. De tena mino ve ianao ry Mercedes fa ianao no afaka manome lesona ny vahoaka malagasy ka hoe manameloka zao. Tena miteny aminao fa raha resaka hoe politika sy notoriété politique tokony apetraka manko zany. Est-ce que j'ai l'envergure pour l'être avant de dire quoi que ce soit? Est-ce que j'ai de la notoriété pour être considérée, pour être acceptée, pour être admise? Non. Satria vao miainga le sarinao, miainga le teninao tena tsy mitosy faladiany sy teny akory. Politiquement anao tena tsy mitosy an'ny seviany sy teny akory. Dikan'izany zany raha ohatra tena misainareo amina stratégie politika ao anatin'io présidence io de tsy tokony ianao akory no miteny an'ireny, tsy tokony lova akory no miteny an'ireny. Fa raha fa ratsy ny secrétaire généraly, le iray no ngiadina na ny dirikaby. Ary rehefa miteny ngiadina de miteny araky ny lalàna mampitsara azy hoe
raha ny lalàna ohatran'izao vakina lalàna ohatran'izao dia tsy azo atao milancer injure ny filoham-pirenena. Oe anisan'ny lanitra vatapatika inge Mercedes Mercedes ke zany toetrany. Olona tsy maty mirariana amin'ny vatapaty. No sahirana no raha Mercedes aloha dia efa miteny mitavatra bao amin'izao andro manahirana izao fa dadabe Ratsirahonana vita hiaro anao ao rehefa raikitra ny ankanenjika. Ny gasy angamba mahalala an'izany. Tsy mba mahay mipetraka. Jereo dadabe mipetraka tsara. Misy dikany dadabe mandoa mipetraka tsara tsy mikaozy. Ianao indray mitahotra. Ianao vomaly ianao. Ianao zaza vomaly ve andeha hampianatr-olona goaika lahy amin'ny politika? Za mitapitapy rehetra kerakelitika mitonantonana eo. Sisy rehefa mba mahazo saosy zay mba azo mihoatra ny tokony fiainana any na dia miedana ny azo any. Mipirina tsara. Jereo ny sasany mipetraka fotsiny ao ambadika eo tsy mikaozy tsy maninona. Hoy nefa izy manana minisitra mipetraka. Hatrany amin'ny SSC izy manana. Fa maiza mandinika rehefa manao zavatra fa tsy miteitety foana. Manjary manahirana. Ka injure sa tsy injure? Midino sa parjure? Parjure moa nataoko fotsiny izy zany mba ilay hiatirenareo. Zao lazaiko anareo. Rehefa mandona olona dia matati-dono. Zay le izy. Ka manompa ve nge asiteny ny teny andreny sa tsy manompa? Non. Il a été aussi provoqué. C'est normal qu'il réponde. Qu'il répond. C'est tout à fait normal. Ary ampafiriny amin'ny hoe tany mandrofo re zavatra teneniny sy teny ndray. Zay raha tena eo mason'olona mihitsy. Je n'ai jamais vu un président aussi nul que vous. Lerangahy zay mantsan'ny président Emmanuel Macron en public rahaty. Tsy maintsy calme ianao. Re Andry Rajoelina zany natao an'izany tonga dia voasambotra. Tonga dia gagazo le olona. Eh bien, efa mandona olona anao rehefa miaina. Dia zao tiako anankiray. Fety be amin'ny 26. Zao e. Rehefa tsy hay rangahy ty le mitondra an'ilay firenena mialahy. Mialahy. Tena miala tsiny aho. Inona moa ny idiran'ilay 26 amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana? Inona ny idiran'ny 26 juin amin'ny fampidinana ny vidim-piainana ka mahatsaratsara ny vilianay malagasy? Ny sakafo ambony vilia zany. Mahatsaratsara ny fahasalamana. Mahatsaratsara ny toeram-pianarana. Fotony ny ampirevenaka amin'ny fety fotsiny ny olona dia ny fety. Tika ny lazan'izay fa iverenantsika izay amin'ny manaraka ka ty limozazy nataonao ty plutôt muselage ty ary resaka ingratitude fa hoanatra ho anareo zandary reo zany zay manao ny ainareo tsy ho zavatra reo no ny ara-bola ny volany hita foana ry zalahy hita foana eo fa rehefa voatsoka ohatran'ny tahiny io dia menatra ianao eo amin'ny fiarahamonina satria hiverina amin'ny fiarahamonina amin'izay ianao zao dia mezan'ny olona fotsiny. Mezan'ny olona fotsiny. Zao teneniko anareo. Na samy fianakaviana ary hoe misy hoe tena misy zao ny fianakaviany tahina zao misy tena hoe tena faly mihitsy hoe io faninona ny fatiny. Topo ihany Andry Rajoelina e. Topo ihany Andry Rajoelina io faninona ny fatiny. L'ingratitude de Andry Rajoelina. Anatra ho an'ilay zandary indray zao. Ka ho anao andriamatoa Andry Rajoelina io zavatra mpanaovinao amin'ny ratsanatsika ianao no ambadika. Zavatra mpanaovinao amin'ny kapisily io mety aminy io. Satria en même temps izy afaka mamingy anao koa ne. Sao anao nitsofinao colonel
tahiny, ianao ne mitsoka azy fa ngary kapsily. De kapsily sera apprécié par les autres, les gens qui tournent, ino ty izy teo, ny acquaintance sy ny namany akoalitany tahiny. De anao manomboka ame misy gendarme tsy tia anao. De reo le bandibandy kely reo zao fa manomboka colta hoe to ohatrany ratsy tokoa zany fandehana zany film zany fa anao tsy mamono tena firy intsony a. Sur ce, bye bye. Mandram-piona veloma daholo sabo tenin'Andriamanitra tokoa. Ninona fa nahafapo anareo ny fandarana, mametraha kely azo adino averika, mametraha kely ary azo misalasala satria tena tsy afenina fa zao lazaiko anareo misy fitoriana vaovao indray ao ka de izay. Mitaraina ve za am'zany satria tsy fantako intsony fa de tena ho avy amin'ny fotoana iresana zany fa zao tonga indray ny fitarainana ny fitoriana vaovao satria le izy manomboka akaiky ny marina foana ty zavatra ty de atao zay ampanginana antsika. Tsy haiko anareo na tany amin'ny niaino tany amin'ny toeran-kafatany da nahita fa na de adino ohatran'izany hoe ianona ny tompon'andraikitra am'ty, ianona ny tompon'andraikitra am'ty. Avec précision. Karaha rapitso sakrifiena ibomba na i kapsily na raha fakapitso mety ho voatsokan'ny premier ministre de fantatrareo hoe taizany aingana zany ary inona ny genèse mahatonga an'izany. Misy force anankiroa zany manodidina ny filoham-pirenena am'izao fotoan'izao, ny force na puissance zany e. Misy puissance anankiroa, puissance kapsily, puissance saravatomanga. De izy amindreo no tenira satria tsy maintsy hisy élimine reo hoe la miapaka fa ampy zay. Ndao veloma mandram-piona tokoa samby tsara. Raha ho anareo zay manana vaovao ampitaina aza misalasala miditra amin'ny whatsapp ary ho anareo tia handray anjara atao amin'ny ino ty izy teo atao amin'ny YouTube de efa alefako io ny numéro whatsappko. Raha tsy jerena hoe raha misy ihany eo amin'ny olona zato eo ny mpanohatra dia maninona nino tsy teniny foana ny sahan'ny fitondrana. Ah oui, soa ihany nareo fa niteny an'izay. Marina tokoa betsaka nareo no miteny amiko hoe tsy crédible anie le opposition. Zaho ampitaiko tokoa ty ary anjaranareo mandinika. Nareo opposition zany. Ny tena hita ary miandry ny olona zany hoe Rovinga Asiteny no tena hikritika pahibe maso amin'ny zavatra tsy mety ataony nga mamy Ravatomanga. Ohatran'ny maro ny olona tsy maheno an'izany de miteny amiko hoe ory nga fleurir kotomalana ianao to ohatran'ny miaro amin'ny Siteny be nefa ny misy an'izao ne tsy ataony nga Siteny. Fa ty ndray kosa efa nilazaiko ty nga hiajo Andrianarivelo sa Andrianenarivelo tsy haiko. Amiko tsy crédible ny opposition satria amiko za mbola tsy naheno azy mihitsy amin'ny hoe io fa ny amin'ny zavatra tsy mety miseho amin'ny firenena ka voateniny daholo y compris ny amin'ny mamy Ravatomanga. Tsy mbola nahita anao ka Cool TV nandefa zavatra tsy nety nataony mamy Ravatomanga. Fa io de Andry Rajoelina ihany ny atakeny io. Misy fifanarahana ve zany hoe Andry Rajoelina potehana? Tokony mieritreritra ihany koa i Andry Rajoelina am'zany veloma tompoko ka zay zany ny hitako hoe plus ou moins crédible am'izao fotoan'izao dia andriamatoa Roland Ratsiraka. Oui, satria ny haingo faran'le niteneniny iny tenao zao
Ary tena miova marina cousin zany a. Ataoko hoe cousin satria ohatran'ny rahalahyko ny rahalahy fantany tsara zany tompokolahy. Nalahelo tamin'ilay manao lasa zay, ary tena kamabeako io. Nefa cousin zany aho a. Nefa ny option politika anay sy Roland tsy mitovy a, fa ohatran'ny manomboka mifanakaiky. Zay angambany, ny blème c'est l'ignorance, il ne sait pas qu'il ne sait pas. Ok re, aza misalasala aho mandefa mititry WhatsApp na message mametraka elo aho araky ny teneniko anareo zay, tena mba miangavy aho. Io na 10 € ary alefanareo, c'est toujours bon. Parce que si vous serez 1000 à le faire, des fois au moins procès iray zay voalo. Mais là on a au moins 3 procès. Tsy sarotahotra zany kosa Roland Ratsiraka fa za taon'izany Jacqueline. Veloma tompoko.